Zany zao ny zavatra voalohany tokony ataontsika isan'andro raha tsy tia hamono fanahy masina isika dia afaka mivoaka isan'andro dia milaza hoe teo fitahiny eny amin'izay rehetra alehako a dia hivoaka ho mpaneho an'Andriamanitra dia teo tsara amin'olona. Herinandro tsy isika ndresaka ny amin'ny mahafinaritra ny fanahy masina sy ny hoe ahoana ny tsy mahatsara ny mampalahelo na mamono azy. Ilay teny hoe mamono midika hoe manakana ny fikorianana. Ka sika tsy tia hamono ny fanahy masina. Ny hitantsika zany amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 15 ndao jereny zany. Aza mamono, manaisitra na manala ny fanahy masina. Ndao iverina eo amin'ny andiny 15. Ijery kely manodidina izany sika tsarovy ilay nilazaintsika taloha jerenareo ny manodidina izany andininy izany. Ohatra ny efa hita eny ary inona marina izay resahanao. Aoka tsisy aminareo amaly ratsy ny ratsy. Fa meza mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Ka zany zao ny zavatra voalohany afaka ataontsika isan'andro raha tsy tia hamono fanahy masina isika dia afaka mivoaka isan'andro dia milaza hoe teo fitahiny eny amin'izay rehetra alehako dia mivoaka ho mpaneho an'Andriamanitra dia teo tsara amin'olona. Ka zao ny fanahy masina no mampanao izany rehetra izany. Ary ny voromailala no mazava sy mijanona eo. Fandomoina tsy tamana zany tena resaka marina e. Ny zavatra faharola zay dia hoe aoka hifaly mandrakariva. Misy hery ny hafaliana. Fifalian'ny tompo no herinao. Ianao zany afaka ny tsy hifaly fa ianao tsy misy hoe tsy azo ampifaliana zany. Satria zavatra efa omen'Andriamanitra anao zany dia vokatry ny fanahy efa ao anatinao. Ka dia izy hoe mifaly foana, ahoana amin'ny finoanao? Ny finoana no mampifaly ahy. Ianareo maninona no mampifaly ahy ny finoana? Satria tsy voatery hanany amin'ny zavatra. Afaka matoky an'Andriamanitra. Tsy voatery anao izay hanovanany olo amin'ny fiainana koa, afaka mivavaka ho azy dia matoky an'Andriamanitra. Za tsy voatery hanany ekonomia mondiale, afaka matoky an'Andriamanitra. Ny finoako no mampifaly ahy. Za tia finoana, fa mora kohany mino noho ny tsy ino ka zany no efa nomaniko fa ataoko anao tahaka ny zazakely dia anao hoe mino zany aho. Mino zany aho. Aoka hifaly amin'ny finoanao dia miravoravo sy miobi roviana. Mandrakariva tsy mijanona, tsy hoe rehefa mahazo ilaiko fa foana. Andiny manaraka, mivavaka aza mitsahatra, mivavaka ampaharetana zany zao. Zany koa dia mety handratra ny saina fa ho azavaiko. Ny hoe mivavaka tsy mijanona ny tena marina amiko midika hoe mandritry ny androm-piainanao. Ary mba tsy hanahirana loatra amintsika amin'izany, mivavaka ange midika tsotra hoe miresaka amin'Andriamanitra e. Matetika sika milaza hoe vavaka fa tampoka eo koa ny olona lasa. Satria sika mahazo ilay sary hoe ao anaty toerana manokana sy amin'ny endrika manokana dia ilay enoina mahafinaritra sy hoe ara-panahy be. Fa resaka atao amin'Andriamanitra zany. Misaotra anao Andriamanitra tiako ianao. Ampio aho. Aseho azy ataoko amin'ity olona ity tompo fa tena sahirana. Andriamanitra tsy voavako ity manolotra anao ny fanahyko apetrako aminao daholo zany. Zavatra tsotra zany. Ataovy ny vavaka ao mandritry ny andro. Ataovy izay atsotra zany. Eo ankafizinao zany. Aza asarotiny zany. Matetika sika mitady izay ampahafinaritra izany vavaka izany. Aveo sika ihany miveresina izany resaka izany ka tsy manala izay lazainy intsony. Mety efa tsy miresaka amin'Andriamanitra intsony azy ianao fa manao izay hiderana ny tenantsika. Tsy zany ve ny marina? Ianao ilay masina be sy ray ambony be sy mahafinaritra sy tsara indrindra. Ilay mahagaga indrindra. Tompo ampio izay raha tsy maintsy hivavaka eo masin'olona satria tena sarotra zany anao teny tsy mandresy lahatra na tsara sy mahafinaritra zany. Zany hoe za tena miezaka manao izay atsotra indrindra zany. Arak'izany zao zany noratra boky feno ny herin'ny vavaka atsotra. Ina moa ilay andiny manaraka? Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Na mety ahoana ny trangam-piainana misy eo aoka hisaotra sy feno fisaorana. Zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ilay mpaneho sy mpanelanelana zany fandriny zany. 9:20 dia aza mamono na manala ny fanahy masina. 20 dia aza manao tsinotsinona ny faminanian'ny
mpaminany zao io andiny io zany de milaza koa hoe aza manamaivana ny vokatry ny fanahy de mba hainareo ve ny fisarahana ananatsika eo amin'ny tenany Kristy ny amin'ny vokatry ny fanahy de nomination ray mino azy reny ny hafa ndray tsy mino ndray manao hoe lasa niaraka amin'ny fiangonana tany aloha reny ndray manao hoe mbola io ihany ndray koa avy amin'ny devolony teny tsy fantatra sasany ndray manao hoe tokony teny izany daholo sika ifila zavatra tena malina anareo hitanareo ve zao isika zany isika maniry ny mihoatra ny natiora fa ao anatin'izany koa de matahotra any amin'izany ianao ve malala fa manana sombony mihoatra ny natiora ianao de za koa manana sombony mihoatra zany amiko le sombony ara-panatsika na antsointsika hoe supernaturel satria zany anga azontsika kasihana na atsapaina za tena mino manokana fa manana ara-panahy zay supernaturel sika ary tena mino manokana fa raha tsy velomin'ny fiangonana zany de zany mahatonga ny olona latsaka ny andavaka any de miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany fa misy sombony ao amintsika zay malala fa misy fomba hahafahantsika malala zavatra say tsy haitsika zany ahoana ny hevitrareo ny amin'ireny olona mandany vola betsaka miantso pahity reny foana fa tia zavatra say tsy hainy izy de manome hevitra kely anareo aza mandany ny volanareo any raha manambolonareo ka tsy anareo zay andaniana azy le fahasoty amiko zany de lasaiko anareo zay lasain'Andriamanitra re olona tiako zao raha omeny olona dolary isa minitra amresaka aminy tompo mamindrafo afaka mitoroteny am'izao tontolo zao na injato aza raha tiany olo zany tsy tena dalàna ve zany hoe zavatra andoavan'ny olona vola mba azona fahalalana kely ny amin'ny hoaviny za malala ny hoavy koa Andriamanitra manandrafitra tsara amen tia izy Jesosy hoavindray tsy mila manany am'izany za ho any an-danitra de haina mandrakizay hitanareo misy sombony eo amintsika zay tia alalan'izany raha takatsika eny amin'izany vokatry ny fanazany ny baiboly de miteny antsika feno fa Andriamanitra de aneo atsika izy no anome antsika teny fahendrena sy fahalalana raha miaraka amin'Andriamanitra ianao raha tia alala zavatra zay tsy mbola hainao ianao ka tian'Andriamanitra ho hainao zany de asehoany raha anaty ady mafy ianao ohatra ka tena mila finoana koa mihoatra zay efa nananao de afaka omen'Andriamanitra ny vokatry ny fanafinoana ka tampoka eo de anana finoana feno be ianao fa tsy ho takatra ao mihitsy zany ianao zany tena eo fotsiny za mino fa Davy nanana ny vokatry ny fanafinoana mikasika ary tsy manao vazivazy amin'izany za tena mino fa nanany zany izy tena nino izy satria tsy misy ninina hafa nyjereny tamin'izany na mba afaka nanampy azy fa nino izy fa Andriamanitra afaka nova nino zany izy any farany de hita tao amin'ny vokatry ny fanahy mamantatra fanahy samihafa laza aminareo fa misy olona mampatahotra no any fa tsy afaka mandeha amin'izay lazainy olona fotsiny ianao de hoe ahoana ny endriny de za te ho namanao kaiky tena tiako ianao ry frère ianao tena namako zao fa misy zavatra ny anatinao any hoe tsia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fahalalana alleloia ka afaka mamaky ny lisitra ao an-tenanao ianao de misy zavatra hafa koa zay isan'ny zavatra tiany olona idiana tahaka ny faminaniana sy ny fanasitrana na ry ny teny amin'ny teny tsy fantatra sy renydrehetreny fa raha tia famaly amin'ny olonareo mandehana ny famaly amin'Andriamanitra fa tsy mana fotoana amin'izany ohatrany ao anaty boky zany fa tsy zany no ataontsika zao ka hoe ohatr'izao tena sisy azoko daholo resaka zao lazaiko alina hoe za koa tsy mahay électricité fa mampiasa zany tamy maraina zany hoe natsofoko tamin'ny zavatra rehetra zay hitako zany de nichargeko telefoniko de teo koa ny ordinateurako de teo koa ny fanaovam-boloko de ny fananolanam-boloko koa de nijiro koa nalefako fa tsy hisy azoko zany fa hiverina zao de mbola anao zany rehetra zany ndray ka mety tsy haitsika daholo ny herin'izany fanamasiny zany sy zay mety ho vokandrehetra fa andao ampiasaina daholo ihany zany aloha za te hiaina branché aminy tsy misy prise multiple ny an-danitra ny ilaina ataontsika de mibranché fa mila fahalalana koa sika mba tsy hampalahelo sy hamon'ny fanahy masina zao fomba fitondrantsika olona de isan'ny fetran-javatra maro de maro eo amin'ny fiainantsika afaka mamantatra betsaka momba ny olona anankiray ianao amin'ny alalan'ny fitondrany olona
afaka mianatra ianao isika afaka mianatra betsaka mikasika ny tenantsika avy amin'ny fanajantsika olona tandremitsara zay fitondranao ny olona ny fomba fanajako olona no famantarana ny toetrako araka an'Andriamanitra ve toetrako sa tena araky ny nofo zany atraiza reny faharetako ny amin'ny kesiera vaovao an-tsena zay tony tsy malala zay ataony akory na dia efa hoe maika azy ianao za manana fahafahana ny mpaneho an'Andriamanitra aminy na anao tahaka ny olona tsy maritra rehetra tahaka ny olona rehetra eny ihany meo afotsiny zay laiko fa tsy raharako zay lalovanao any ahoana ny fanajantsika olona za mino fa misy ny taridalana mazava na refy andrefesana ny fahamatorantsika ara-panahy baiboly milaza hoe ny vono amantarana ny azo za mino fa ny fanajantsika olona dia rehefa tsotra ny alalin'ny fandehanantsika ampitiavana dia janakely vetivety dia ilaza aminareo fa mety ho isany zava-manandanja indrindra zay tokony hivavahantsika sy hienaratsika dia ho jerentsika tsara amin'ny fiainantsika ny fandehanana amin'ny fitiavana antsiny hoe fandehanana amin'ny fitiavana zany satria Jesosy nilaza hoe tokony handeha amin'ny fitiavana ary ny fitiavana dia tena ilaina tokoa rehefa tonga amin'izay ampiasainy zany fa ny fanajantsika olona koa zany zao tsy resaka teny na teoria na zavatra kely atsipitsipiheny fa tsy isika miarakaraka ao am-piangonana zany dia mifampilaza hoe rahalahy tiako amin'ny fitiavan'ny tompo ianao fa tena zavatra mivaingana zany dia misy vokatra afaka hitanareo zany ny fitiavana maharo-po malemy fanahy manetry teny zany mino zavadrehetra mandefitra ny zavadrehetra zany tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarina ny fitiavana tsy mitady ny azy tsy fitiavan-tena sy tsy mijery ny afo zany fitiavana tena zavatra afaka hitantsika fa ilay Andriamanitsika tsy misy fepetra ny olona tsy mila mividina mitady zany na homendrika zany na anao karazana toetra azonana zany fa izy mihitsy zany ary zay no manitona antsika amin'i Jesosy satria isika nondraisina mahaisikaatsika dia tiany fotsiny amin'izao dia zany zay ilaina omena ny olona fa mila mifantoka amin'ny fandehanana ampitiavana isika nanoratra boky telo taona lasa zay natao hoe ny fivoarana fitiavana fa zany ny boky tsy lafindrina tamin'izay nataoko rehetra ny boky tena lafiko tsara daholo fa io raha io ny tsia tena tsy lafiko loatra fa za tsy mihevitra ny hijanona eo amin'izany ka mbola netiko eto indray izy androany izao le izy ary tena nisaina tsara raha tsy afaka raisinao ampejy feno zany dia ho ataoko ny fizarazarany za zao manana fizarana zay tsy hoe tia amin'ny teny mafy dia zany zao le ohatra ny karazany zavatra kely 500 mikasika ny fitiavana mety tsy afaka makatoko manontolo miaraka ianao ka manina moa raha makafeza teny mikasika ny amin'ny fandresena ny tenanao dia mity olona hitanareo ohatrany eny za mino fa ny fandehanantsika ampitiavana zao hoe noho izy zao zavatra olona saiko zao hitako fa mamaritra ny fetra ny ositra zay afaka voaka amin'ny fiainantsika zany inona zany le ositra ny ositra dia le fanatriana sy herin'ny fanamasiny eo amin'ny fiainantsika zavatra mivoaka avy eo amintsika zany manitony olona ho amintsika nisy zavatra nitranga tamiko zao herinandro vitsiraza dia tao hitako tafahoatra zany dia hitako ilay madama tany amin'ny nanamboarako taloha dia teo niaraka tamin'ny madama roana telo teo izy dia nalala daholo izy rehetra sady tena faly satria nahita tamin'ny tele daholo dia hitanareo zareo le madama zany niezaka nazava izy dia hoy izy hoe hoy izy tena tiako mihitsy tiako mihitsy lay hoy izy hoe misy le zava le hoe hoy izy hoe le hoe na ilay fomba fanehoanao zany tena toreny feno herireny dia eo koa lay dia tofoany zany dia misy lay hitanao ary tiako zany satria ny zavatra izay lazainy dia zao tsapako mivoaka avy eo amin'ny fiainanao ny fanamasina fa tsy hainy hoe inona zany zao
ka dia manana zava-baovao azy zao. Dia milaza aminareo zao tokony hanany izany nao rehefa makao birao anao. Rehefa mandeha ny manodidina eny, lay fanotonana, lay hery izay manitona avy aminao, lay fitiavana, lay vokatry ny fanahy. Amen. Fa tsy hoe fanahy masina izany, fa tsy ho adinoko mihitsy io madama io, nanao ny androko tsara izy. Hoe ady rain'Andriamanitra fa na dia ny olona tsy mahalala hoe inona azy zany afaka mahatsapa azy. Ino kely zao? Raha niady tamin'ny vadiko aho zany, tezitra tamin'ny olona 12, nandany fotoana ny fosa olona tamin'ny telefônina alina, dia ny fo maraina avy eo, dia nijery opéra diva tsy nandany fotoana niaraka tamin'Andriamanitra. Ka hoe nanao tamin'io madama io tsy nana zavatra nolazaina zany izy. Ianareo ave? Ho ataonao inona moa ny osotra sy ny fanatrehan'ny fanamasina eo amin'ny fiainanao? Hoenao hoe andraso kely aloha everiko fa tena maimai-panao zao ringeny rehetra e. Hitanao zao ny famonjenantsika dia maimai-pona. Kristy mahato antsika. Fa mila keloka maimai-pona zany. Fa raha tena te handeha amin'ny herin'Andriamanitra marina ianao dia misy vidiny izay ho alohanao ny amin'izany. Jereo fa tsy samy tehaka mafy nareo. Nareo ve mihevitra fa ny hery izay ananany anaran'i Jesosy dia tsy nisy vidiny vidianana zany? Zao raha zany dia andraso hatramin'ny rapitsy fa hiresaka momba izany isika. Isan'andro imbetsaka mihitsy isan'andro, imbetsaka isan'andro no tratra ny trangan-javatra isika. Izay tokony mora ny erovany vokatra eo amin'ny fiainantsika io amin'ny tsy fandehana araka ny nofo fotsiny. Zao enoy afaka avela amin'ny zavatra rehetra sika, tiantsika Andriamanitra zany zao tsy resaka hoe, za tsy miresaka anareo hoe tsy avidin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavany maimai-pona zany. Fa zao no hevitro afaka raisinao zany na hajanonao koa na ataonao amin'izay tianao. Fa za mino hoe fitiavana avalitsika an'Andriamanitra zany. Hitako fa ny fisaorako an'Andriamanitra dia ny filazana hoe iza tena talanjona loatra ny amin'izay nataonao aho. Ka tiako atao daholo izay zavatra afaka ataoko mba hanehoananao. Tiako mba hirehirehany amiko ianao. Tiako mba hirehirehany amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tiako hirehirehany amintsika ao an-tranontsika izy. Tiako izy mba ilaza hoe mba jereo angery zareo hoe jereo angery zareo manao izay hanehoanahy e. Amen. Dia laha zavatra aminareo zany zao tsy ho an'ny olom-bitsy ihany izay mitoroteny eo mipilipitra fa ho an'ny olona rehetra amin'ny isan'androm-piainana zany amin'izay misy azy any am-pianarana, ao an-trano, ao am-piasanao, amin'ny manodidina sy ao am-piangonana. Mila maneho any Kristy isika. Ny osotr'Andriamanitra zany tena tena tsy haiko tsony hoe ahoana ny lazana mampagaga zany. Mila manao ny zavatra rehetra rovana izany isika. Vao osotra ianao. Ny olona zany tsy hosorana tory fotsiny, hosorana ho ray aman-dreny ianao. Ankehitriny aho mandre reny tanora maro izay matahotra ny tsy ho lasa ray aman-dreny tsara. Fa mila mitaiza mifato-kina ianao. Tsy tokony ataotra hoe ho lasa tsy mahay izany
za zao no tezaina tahaka ny adala taloha za tsy mba nanana ohatra tsara zany raha ny manodidina rehetra zany hoe zany zao lasa resaka tsy tomombana zany hoe zany nananteny ny asa teo fiainako melohana ampiasany olona an'izany ndadako de mpanararoatra ndreniko nanana olana ratsaina ary tena nataotra fatratra azy izy ka de tsy nanao ninina fa tsy ny fiainana mitahotra fotsiny teny zany hoe ny tontolo zay ny ainako zany de tena feno fahadalàna ka raha misy olona tena tsy afaka ny taiza zany de za le izy rehefa nitondra ny zanako lanody voalohany a de tsy hitako zay atao taminy fa tsy nanambola de nitsoka ny vadiko namela irery bevoka de nandalo klinika de nanana dokotera samihafa foana isaky ny nakany amin'ny klinika io fa mahazo vola kely isaky ny bevoka satria zany a very lanja noho ny atsaina eo amin'ny fiainako fa rehefa nivoaka ny hopitaly niaraka tamin'ny zazy io a de tena tsy nanan-kelofana tsy nanatoeraka le mihitsy a ye fa jereo nataon'Andriamanitra amen marine amen de netiko nody olona kely io zay natsoka hoe Davida fa tsy zany no anarany vadiko taloha fa Andriamanitra nanana planina amen satria nitsoka foana izy ka nefa rantany amponjy hitanareo reny zavatra rehetrareny fa fototrany rehetra zany hitanareo zany za tsy reny tanteraka zany raha nitaonako tany aloha de tena nitabataba sy nikikikaraka izay vitako a fa zany zao hitanareo zavatra lehibe fa hitanareo zao ny zanako efatra zao manompo an'Andriamanitra daholo sady tia azy daholo reo ndroa am'ireo amin'ny asa fanompona sady mpinamana be daholo zay fa ndresako de hoe za de voaositra hitaizy ireo zazy ireo ary mananjanaka ianao de tonga niaraka tamin'izy ireny niositra hitaizanao azy raha eninao zany sy anaranao ny fomba hitariany sy androny zany ka mila lovantsika hiositra mahafinaritra io zay eo amin'ny fiainantsika tia ampaheranareo androany mba amela ny fangidiana rehetra ny olom-po fatezerana ny fankahalana aza miaina ny antranonao any de mifamaly ny fanditra sy miady mifanolana de miteraka olana be zay zavatra tsy de misy piraharaha akory manana ny herin'ny fanamasina ianao anakombona ny vavanao ka tsy tena de tendray akory aza raha ilaina aza de ataovy zany fa za tsy manosokevitra anareo hoe hipetrapetra-potsiny eny de hoe ho lasa hitsakitsahan'ny olona eny foana tahaka ny voalavo kely tsy hiteninina mihitsy raha tsy maintsy hitreny ianao anano antoka fa mitrerina amin'ny zavatra zay tokony anaovany izany tokoa ianao amen zao ny baiboly tena feno fampianarana betsaka ny amin'ny fandehanana amin'ny fitiavana zany zao tena feno fampianarana ny amin'ny fandehanana amin'ny fitiavana tsy mbola nisy olana hitan'Andriamanitra zany na hoe malala andiny faraka ambin'ny folo malala raha Andriamanitra aza tiatsika tahaka zany de tokony mba hifankaty tahaka zany ihany koa isika andiny faharoa ambin'ny folo tsy misy olana hitan'Andriamanitra nao vinanao vina fa raha mifankaty isika rehetra de Andriamanitra no mitoetra ao anatsika ary ny fitiavany zay lay azy manokana mihitsy no nentina nameno amin'ny famatorana tanteraka ampandeha zany anatanteraka zany amintsika ka zao no azoko tamin'Andriamanitra teo amin'ny 5 taona za tsy mila mipetraka ao an-tranoko de hiandry atsapa an'Andriamanitra Andriamanitra eo ve ianao fa milaza aminareo a rehefa mivoaka manampy olona misy Andriamanitra any jereo rehefa eto miezaka manampy anareo a tsy mbola natsiaro fanatrehan'Andriamanitra lehibe mihoatra ny toriko teny zany a nahoana satria manao zay anampin'olona ny herin'Andriamanitra de hivoaka eo amin'ny fiainanao amin'ny fomba lehibe rehefa manomboka aminao zavatra amin'izany ianao efa misy fahasamihafana zay zavatra zany